Mifanaraka ry mazaka ny zava-misy amin'izao fotoana izao ny akora namboaran'ny commune Antananarivo renivohitra, ireo lalana feno lavadavaka etsy sy eroa, ny direction des travaux publics eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra moa no miandraikitra ny fanamboarana ny asa nampanantena izy ireo fa dia ho raitra zany ny lalana izay atolony. Miroso tsikelikely amin'ny fanamboarana ireo lalana communal simby ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao. Efa asa fanaon'izy ireo andavanandro ihany izao, saingy nisy fiatoana kely fotsiny izany tamin'ny fandalovan'ny rivodoza farany teo. Ny ekipan'ny DTP na ny direction des travaux publics avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra no nanatanteraka ny asa, ny DTME na ny direction des transports et de la mobilité urbaine sy ireo police municipale kosa no niandraikitra ny fandaminana ny fifamoivozana sy ny fitsiriana ireo lalana izay tokony asy-panamboarana. Tara na goudron no akora fototra nanaovana izao lalana izao ary azo lazaina fa mifanaraka sy mahazaka ny toetrandro amin'izao io akora io raha nivolazan'ny teknisiana avy eo amin'ny commune. Arak'izany dia tsy atahorana ho simba vedivedy ity lalana amboarina ity. Ny commune Antananarivo renivohitra dia tsy mitsahatra miasa ho an'ny vahoaka sy manentana tranon'ny mponina mba hikajy izany fotodrafitrasa izany.